Ny mety ho toetry ny andro any an-dranomasina ny sabotsy 7:24 amin'ny 9 maraina hatramin'ny lahady 8:24 amin'ny 9 maraina. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana, Cap d'Ombre hatrany Cap Est. Isorana tandrifin-drahona malefaka, ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 8:20 hatramin'ny 7:30 km isan'ora, hahatratra 1:40 km isan'ora indraindray. Anonjabe na aherin'ny ranomasina, ahavon'ny onja 2 hatramin'ny 2,5 metatra any amin'ny tendrony avaratra, 2 hatramin'ny 2,4 metatra ny ankafa ary hahatratra 2,4 metatra manakaiky any Cap Est. Hisy avin-drano avy atsimo Atsinanana. Cap Est hatrany Mahanoro, anorana miatoato, ho avy atsimo ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 7:20 km isan'ora, ho avy Atsinanana na avaratra Atsinanana kosa manomboka ny atoandro ka ho 7 hatramin'ny 7:20 km isan'ora. Anonjabe na aherin'ny ranomasina, ahavon'ny onja 2,4 hatramin'ny 2,4 metatra, hahatratra 2,4 metatra indraindray eo anelanelan'ny Cap Est sy Sainte-Marie. Hisy alon-drano avy atsimo Atsinanana. Mahanoro hatrany Taolagnaro, anorana malefaka fa hisava miandalana rehefa makany amin'ny faran'ny fe-potoana, ho avy avaratra ny rivotra ka ho 8:20 hatramin'ny 7:30 km isan'ora, hahatratra 1:40 km isan'ora manakaiky ny Taolagnaro mandritra ny firazarana voalohany amin'ny fe-potoana. Anonjabe na aherin'ny ranomasina, ahavon'ny onja 2 hatramin'ny 2,4 metatra. Hisy alon-drano antonony avy Atsinanana. Taolagnaro hatrany Cap Sainte-Marie, andrahona amin'ny ankapobeny, ho avy avaratra ny rivotra ka ho 8:20 hatramin'ny 7:30 km isan'ora, iovaova kosa manomboka ny atoandro ka ho 7 hatramin'ny 7:20 km isan'ora. Anonjabe ny ranomasina, ahavon'ny onja 2,5 hatramin'ny 2,10 metatra. Hisy alon-drano avy Atsinanana. Ho an'ny morontsiraka andrefana, Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent, ho maina ny andro, iovaova ny fitsoky ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 7:20 km isan'ora, adiny mpanonja na anonjabe ny ranomasina, ahavon'ny onja 8,5 hatramin'ny 2,10 metatra. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, ho maina ny andro amin'ny ankapobeny, ho avy atsimo amin'ny ankapobeny ny rivotra ny maraina ka 7 hatramin'ny 7:20 km isan'ora, hahatratra 8:20 km isan'ora manakaiky any Cap Saint-André. Hiodina avy atsimo andrefana kosa izany ny tolakandro, ho tonina adiny mpanonja ny ranomasina, anonjabe indraindray, ahavon'ny onja 8,4 hatramin'ny 2,2 metatra, hahatratra 2,4 metatra manakaiky amin'ny Morombe. Cap Saint-André hatrany Analalava, ho maina ny andro, ho avy atsimo ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho 7:20 hatramin'ny 8:20 km isan'ora, ho tonina adiny mpanonja ny ranomasina, ahavon'ny onja 8,2 hatramin'ny 8,4 metatra, hahatratra 8,4 metatra manakaiky any Mahajanga. Analalava hatrany Cap d'Ombre, ho maina ny andro, ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra any amin'ny tendrony avaratra ka ho 7:20 hatramin'ny 8:20 km isan'ora, iovaova kosa ny ankafa ka ho 7 hatramin'ny 7:20 km isan'ora, ho tony amin'ny ankapobeny ny ranomasina, ahavon'ny onja ho latsaky ny 8,2 hatramin'ny 8,4 metatra.